marina. Mbola fanaratsiana foana ve no vahaolana. Efa zary fomba mahazatra ary fomba fanao ny isaky ny tratra amin'ny ataon'ny fitondrana TGV ny manilika andraikitra sy mody milaza zavatra lazaina fa nataon'ireo mpitondra teo alohany. Ny hita matetika mba anadiovantena eto de ny hoe rianona aza nanao an'izao zao. Izay aloha no eto izao ka mahandrasa 324. Isan'ny fehezanteny manamarika izao fanjakana izao manoloana ny fanakiana maro samihafa io fomba fiteny io. Tsy ny fitondrana fohy be ihany no ahitana zany eto amintsika fa hatrany amin'ny eny anivo ny commune ihany koa. Tsy finiavana tehitsikera akory fa diso tafahoatra loatra ny fihetsika sy ny fomba fanao izay nambabola sy namitana ny mponina Antananarivo tamin'ny fampelezan-kevitra ka na efa eo amin'ny fitantanana aza dia mbola ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny vady any no manahirana fa tsy ny velirano tsy tanteraka. Ireo mpitondra teo aloha foana no atao fanoliana sy mody aratsiny rehefa tratra amin'ny alatra sy ny tsy fahaiza mitantana. Taiza hatramin'ny Madagasikara ny Madagasikara ohatra no nisy vilany novidiana hatrany amin'ny 7,3 tamin'ny volam-panjakana. Io zavatra io dia midika mazava fa tsy fahaiza mitantana sy fanaovana tantely afa-drakotra ny volam-bahoaka no manamarika ity fitondrana ity. Nafana ny raharaha 2 miliara ariary izay nalay ny ben'ny tanàna Antananarivo tao amin'ny vidikatsembohan'ireo be antitra tao amin'ny KNAPS. Ny azo ambara aloha na iaikina tsy aiky ny ben'ny tanàna dia mazava ny profo izay mivoaka ireo fa nangala bola tao ny commune. Andehary atao hoe nindrana saingy ninona ambara dia tsy banky velively ny KNAPS aloha ka afaka manao prêt bancaire. Ny faharoa matoa afaka noho ny fisalasalana ireo mpiasa izay notoriana teny amin'ny fitsarana dia mazava ny antony. Ireo nitroka ny vidikatsembohan'ny vahoaka io mantsy no tokony hiakatra fitsarana fa tsy ireto mpiasa ireto mihitsy. Eny fa na izy ireo na tsy izy ireo aza no namoaka ireto dossier ireo. Nanitrikitrika moa ny mpisolo vava azy ireo fa tsy misy ny eloko. Ny zavatra tena nandrasanay dia ho afaka madiodio zahay rehetra satria ny tolona izay nataonay sy ny zavatra navoakanay dia famoaham-bola tsy toko tsy foroana izay natao ny ben'ny tanàna sy ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Raha misy ny code de prévoyance sociale dia tena tsy manara-dalàna io zavatra mitranga io. Mitohy ny tolona tsy vita teo amin'ny adidy. Mbola maro ireo tsy maty voalavan-kibo amin'ny tirara ity hoy Jojo izay mpitarika ny syndicat ny mpiasa. Noho izany mitaky ny fanesorana ny tale general ny KNAPS sy ny syndicat ny mpiasa izahay. Izany no atao hoe olo marina vonona iady ho an'ny Madagasikara marina ka sa mamoaka ny tena zava-misy sy ny fisininy tsy maty manota eto amintsika io. Ny tena mahalasa saina dia gisala mangalaketsa ireo milaza azy ho ambony lalàna eto amintsika. Ny tena mahagaga ihany koa dia inona ny mbola mampianahana sy mahatonga ny Bianco sy ny Samifine no angina sy manao ny fanadiadiana amin'ireo olona izay voatonotony ho naka io vidikatsemboha ny vahoaka io. Rary ny raha mbola mahasamy teny ireo naka izany satria ny tompona andraikitra aza mangina. Logika be arak'izany ny fangatahan'ny olona sasany fa tokony andefasana Bianco bisa ny Bianco ankehitriny satria betsaka loatra ireo kolikoly do zarizary mangina ho azy eto amintsika indrindra fa tao anatin'ny fitondrana ity. Indrindra fa raha vao makasika ireo olona ambony eto amin'ny firenena satria akaiky ny Rajoelina ve ka tsy azoko tiany. Nanao fandarana manokana mihitsy moa ny ben'ny tanàna Antananarivo manoloana io fakana ny vidikatsemboham-bahoaka izay nataon'izy ireo mitetina 2 miliara atao amin'ny KNAPS io. Efa mazava fa vanadiovantena no anton'ilay fandaharana aloha no ezana naparitaka tamin'ireo ainao manjery maro mihitsy izany mba ho hitany malagasy fa madio tanana angamba inga ben'ny tanàna ny Antananarivo amin'ny io raharaha io. Vao nisokatra ny micro dia ny fanaratsiana ny ben'ny tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana no nataony. Fa ahoana mariny izay la tonga amin'ny fomba fitenenana malagasy hoe raha ho faty aho
matesa ravana, raha ho faty ravana, matesa raha omby. Hevitra mba ialana bala satria tratra amin'ny marina. Iarahantsika mahita tsara ny teknôlôjia amin'izao. Raha nisy izany dia efa ela no nivoaka ny dossier momba izany, indrindra fa raha ny fanenjehana any be ny tanàna ny lalao ravalomanana teo amin'ny fitantanany komina Antananarivo io. Fa kely tsy voaroka aza, tahaka ninona ny fomba filazana azy, ohatrany hoe hatrany ambony tafitrano-bahoaka no iandrona ny fako, maika ave fa hoe nisy fanodikodinam-bola tao. Karazona aretina mahazo ny fitondrana TGV mihitsy io manaratsy sy mamorona io rehefa misy ny zavatra tratra ataon'izy ireo. Hoy mantsy ny vahoaka malona ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ankehitriny io hoe tokony matotra amin'ny teniny ny mpitarika. Faharoa, manaja ny zavatra nambarany tamin'ny nanao propaganda. Fahatelo, mahay miara-miasa amin'ny olona tsy mitovy firenkevitra aminy. De fahaefatra, fijeriko azy le fiteny tokony tandremana ihany satria raha ny tadidiko zao de hoe everiko fa mavesatra be le teny be ny tanàna tamin'ireny hoe ary navelom-panantenana io raha mbola misy fako de atero any an-trano ka raha ireny ary no aterin'ny olona zao ka tena zavatozy. Le Antananarivo indray aloha voalohany indrindra le kolokolo mibetsaka, le kolokolo tena be kolokolo be loatra kosa aloha za zao hanao karapanondro zao ato amin'ny firaisana ato amin'ny district ato hoe hanao karapanondro de mbola miandry hoe am'izao afaka 3 semaines vao miverina ianao nefa karapanondro no andeha ho atao. Zay zany zao aloha de fa lesiko amin'le fitantanana Antananarivo aloha tokony mba jerena le social sy ny tiaraza. Ny arahantsika na ino tsara angamba ny fanazavana izay nataon'izy ireo teo izay. Midika izany fa ny vahoaka mihitsy no mahatsapa fa misy kolikoly eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tsy mba miaiky eo tsy faiza mitantana io mihitsy anefa ny mpitantana fa fanaratsiana ny mpitondra teo aloha izay efa tsy eo amin'ny fitantanana itsony no hitany fa mba vahaolana. Dia mihevitra ve zany lehibe ny tanàna fa rehefa nanaratsy ny hafa izy dia angina io raharaha io. Dia hoy ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo hoe de eto zany de mametraka fanontaniana hoe ny piasan'ny CNAPS etsy andaniny ny randrana syndikaly koa tetsy ankilany de efa nanamafy. Misy olona mahay momba ny CNAPS mihoatra an'ireo olona izay milomano ao anatiny sy niasa ao anatiny nandritra ny 4 taona ve. De ireo nefa de tena nanamafy hoe ny CNAPS tompo tsy dia tsy banky ka afaka mampindram-bola. Fa ny CNAPS na de misy azany hoe volan CNAPS ampiasaina ivelan'io zany caisse nationale zany de placement ny atao. Fa tsy fitrosana tsy prêt. Tsy resaka zana-bola tsinitsinina fa placement ohatra hoe ividianana volamena hoy izy ireo ohatra hoe atao bon de trésor hoy izy ireo zany hoe le vola zany tena assuré fa tsy ho banga nefa mitombo. Ty mantsy ty resaka prêt ty mantsy de miena le vola ampiasaina le vola de tonga de miala départ zéro ianao mamerom-bola sy ny sisa. De zay zany no zavatra mitranga de eo indrindra le mampametra-panontaniana namana le lira farala hoe ahoana koa zany resaka fifanarahana zany. Efa tiako tenena zany ohatrany hoe efa tratra zany aloha nilana mafy le hoe tsy commune satria ny profo rehetra am-pelantana ny raha teny hoe commune io tsy misoratra ny nateti-bola. De alors nga zany de fa atotsika de fa miara-miady de miaraka manao communication atao anatin'ity fa SMG de fotsiny tsotro zao ny ataontsika anakan'io vola io de tsy maninona fa na hoe raha lako arany ao de tsy maninona fa na hoe tsy azo atao ara le mitrosa fa de alors nga miaritra amin'ny communication raha io toy zay hiaritra am'le hoe niseho ihany indrana ny vola nefa tsy nandalo teo am-panolotsaina déchéance avetrany. Zay ne le zavatra hita raha mikasika an'ity CNAPS ty. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataon'izy ireo izay. Efa nilaza ihany koa moa ifaniriso Herinaivo izay isan'ny nampamoaka ity raharaha CNAPS sy ny CIA ity. Fa tsy nakany amin'ny Egiparka ilay vola ka asaivina voaka ny naina vazaha miaraka amin'ny vava miteny ny compte nampiasana io 2.0 miliara ariary io hoy izy. Tsy findramam-bola io fa fizaram-bola nomena ny be ny tanàna Bôjy ny volan'ny be antitra satria amin'izao sika miteny izao tsy mandeha tany amin'ny Egiparka ary tsy nanaovana ny parking io vola io. Hatreto tokoa dia tsy sanamoaka ny facture sy ny andoto taratasy momba ny fandaniana io volan'ny ndramina atao amin'ny CNAPS io ny eo anivo ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ankehitriny. Sa ireo mpitondra teo aloha indray no tokony amoaka izany
fa ahoana mariny ahoana mariny